Resaka tsy efficient hoe tsy fahampian'ny solika zao no malaza amin'izao fotoana izao. Be dia be ny resaka mandeha manodidina ny EOMH, Office malagasy des hydrocarbures, ny resaka fournisseur amin'ny ankapobeny, eny na ny any amin'ny fototra mihitsy Arabie Saoudite et cetera mahakasika ny resaka approvisionnement na essence, carburant zany amin'ny ankapobeny. Dia mipetraka amin'ny barangy ato inona avy no mety ho vokatry izay zavatra izay amin'izao fotoana izao. Efa tsikaritro aloha efa misy ny filarana etsy aloha ny marché noir efa manomboka sous-développé ihany koa. Resaka fikena taxi borosy mbola barango, ny resaka fitaterana amin'ny ankapobeny koa mbola barango, ny resaka frais de transport zany amin'ny ankapobeny. Dia tsy teny afa-tsy ny resaka barango koa manodidina resaka PPN. Azo lazaina efa tena miankina tanteraka amin'ny resaka ny carburant mihitsy isika amin'izao fotoana izao, ary tsikaritro hoe vao iray andro vao roa andro monja fotsiny izay no miseho ity resaka pénurie ity dia efa misakotakotaka etsy aloha satria manko zava-dehibe mihitsy zany resaka carburant zany amin'ny ankapobeny. Dia eto zany isika izao mijery manaraka, misy stock sa tsisy stock, lany tokoa ve ny stock sa tsy lany, ho avy ve ny approvisionnement amin'ny ankapobeny dia miandry.